miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana dinika indray amin'ny alalan'ny onjapeo sy ny fahita lavitra MBS ary amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera amin'ny internet ihany koa. Andriamato Jean-Claude Roger Rakotonirina izay mpandrindra nasionaly atokotika Madagasikara no vahintsika ato anatin'ity fandarana ity. Mazava ho azy fa ny zavatra niseho nandritra ny farany herinandro teo no anisan'ny odiniantsika mandritra ny fandarana iray manontolo dia miarabanao aloha Andriamato mpandrindra nasionaly tonga soa eto amin'ny MBS indray. Miarabanao Joel ary miaraba ihany koa ny mpanaraka sy tapaka ny fandarana dinika eto amin'ny MBS izay rahantsika amin'ny alalan'onjapeo ihany koa sy ny tambazotra na eto Madagasikara zany na maneran-tany rehetrarehetra izay mahazo an'izay fandarana izay ary tsy adino ihany koa ny manao kompatanana foana amin'ny mpikatroka tiako Madagasikara rehetra manerana ny nosy. Mialohan'ny tena hidirantsika amin'ny famakafakana sy ny lahadinika Andriamato mpandrindra nasionaly dia anaraka ny oronan-tsarisika mitatitra ny zavatra niseho tany Soavinandriana ny alahady teo. Miaina ao anatin'ny jadona tanteraka i Madagasikara amin'izao fotoana izao ary fanjakana tsirefesy mandidy no misy eto izay ihany koa no ezahana aseho vahoaka tsy ny lalana fototry ny firenena ihany ny odikaina sy atao tsinotsinony fa hatramin'ny lalana ny fiangonana ihany koa tsy any anaty tsena sy toerana famorim-bahoaka akory ity fa teto amin'ny fiangonana FJKM anony Hermona. Voasa hiatrika ny fetin'ny taranaka teto mantsy ny filoha Marc Ravalomanana ka rehefa nirava ny fiangonana nivoaka ny toeram-piangonana ny filoha Marc Ravalomanana dia nitsototsotso ny zandary niditra ny kianjan'ny fiangonana miaraka amin'ny fitaovam-piadiana toy ny hoe hiatrikady reny mihitsy. Bakale rehetra tiana reo aty am-piangonana polotra roa. Ay, si 20 mètres. 20 mètres. Iresaka amasotra chef district dia tapaka. Manao programa Mody ako. Viene. Hello. Hey. Sono un gatto. Ina tinato zao satria zay zany ina problema mba tsy sinona hoe fivorivoriana dia ampiangonana re zay tsy vorona tsy any am-piangonana tsy misakina ny vola am-piangonana zay fa sao dia mivoaka ivelan'ny fiangonana mamolivoly olona dia zay no antony anaovanay an'izay. aty am-piangonana ve nataotra zao non tsy natao am-piangonana zay fa mivoaka fotsiny raha vao mivoaka dia misy fivoriana ivelany dia tsy mety. inona natonga anay aty am-piangonana nataotra zao nga mbola tsy sokatra fiangonana saby loatra olona aty am-piangonana firavahan'ilay fiangonana zany hoe après ny fivorian'ny fiangonana anao sao dia mamory olona aty ivelany dia zay no za fa lazanareo za tsy mamory olona mihitsy zay afaka mandeha anao fa tsy nareo kokoa ny baiko mihitsy amin'any io efa tresaka anio zay fa afaka mandeha anao Ravalomanana za tsy mananareo fa fantatreo fa chef district manatanteraka baiko mampatao fitongana tsoranamiko mihitsy mba limity satria na vizavian'ilay mpiangona raha mahamenatra mahazo taitra hatramin'ny kristianina mpiangona nahita ity fihetsika ity nilaza mantsy ny lehiben'ny zandary ireo fa tokony hiditra any am-piangonana hono ny mpiangona fa tsy misy manao arivava
kanefa izy ireo aza izay mahafantatra fa tokony anao izany tsy manao akory. Jereo ane mba inona sy taiza moa nisy famorim-bahoaka izay nataon'ny filoham-pirenena teto ka nisy izany fanaovana arovava izany. Jereo tsara ilay horonan-tsary tany Tomasina miaraka tamin'ilay mpanakanto afrikanina iny. Olona mivavaka ve dia anaovana fihetsika mamoetra imasona mpinon'ny kristianina tahaka izao. Ny hita dia diso tafahoatra loatra ny fankahalana tsotra izao ary ny tsy fahazakana fahefana any ka lasa manao ny tsy fanao fa hatrany am-piangonana idirana mpitandro filaminana miaraka amin'ny fitaovam-piadiana hiatrehana ady. Lalàna fototry ny fiangonana kristianina eto Madagasikara ny tsy fampidirana fitaovam-piadiana sy mpitandro filaminana any anatina fiangonana, saingy natao fitaovana ihany koa teto ny lehibe ny distrika. Tsy ny lalàna tsotra ihany zany no itsakitsahany izao fitondrana izao fa hatramin'ny lalàna ny fiangonana ihany koa. Milaza ho fitondrana demokratika kanefa dia izao no atao. Olona mivavaka anirahana mpitandro filaminana. Ny tsy fandriam-pahalemana manjaka saika manerana ny nosy. Alaolana ho an'ireto mpitandro filaminana nefa ny tsy fisiana soloka sy fiara rehefa mitranga ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny vahoaka madinika. Saingy ny mahagaga dia misy kosa ny soloka sy ny fiara rehefa anenjika ny filoha Marc Ravalomanana amin'izay alehan'ny rehetra, satria dia naraina mihitsy izy nainga avy teto amin'ity fiangonana ity ka nandra-pahatonga azy tamin'ny hôtely izay nivantanany. Rehefa nijanona ny sakafo tao ampefy ny filoha Marc Ravalomanana sy ireo mpiaradia aminy dia indreo fa nijanona koa ireto zandary voahiraka ireto. Ny hevitra ny rehetra fa tsisy intsony izany fanarandia izany aoriny ny fisakafonana satria itsodidohody aty an-drenivohitra ny ekipa, saingy tsy izay no zava-nisy eto. Eto Antenimboangy 30 kilometatra tsy idirana any Arivony Mamo nijanona kely ny fiara nitondra ny filoha Marc Ravalomanana. Indro fa io aoriny io indray ireto mpitandro ny filaminana. Dia lasa tokoa ny saina hoe fa inona no tena tsy aritra izao fitondrana izao amin'ny filoha Marc Ravalomanana no dia andaniana soloka sy fotoana izay tokony hialana sasatra tahaka izao ny fanaraha-maso azy. Rehefa nijanona ny vidy voandalana ny filoha Marc Ravalomanana teto dia indro fa manao tazan-davitra indray ireto mpitandro filaminana mpanaradia ireto. Tsy nijanona ireto mpitandro filaminana ireto nanaraka ny fiara izay nitondra ny filoha Ravalomanana raha tsy efa nivoaka ny tanàna ny Imbertsy atosika ny fiara izay nitondra azy. Mbola tany demokratika araka ny filazana azy ve ny firenentsika? Filoham-pirenena teo aloha izay isan'ny nahavita be teto amin'ny firenena aza sahany izao fitondrana izao no manao tahaka izao. Maika fa olo-tsotra sy mpanao politika tsotra izay tsy mifanaraka aminy. Kanefa dia izay indrindra no tanjony izao fitondrana izao dia ny ampanginana ny mpanohitra sy ny vahoaka malagasy, tsy hitabataba sy tsy hiteny azy na dia tsy mety aza ny ataony eto amin'ny firenena, fa izay sitrapony sy izay tiany atao no ataony eto amin'ity Madagasikara ity. Andriamato Jean-Claude Rakotonirina, reny ny zahatra ny seho tany. Ianao moa anisan'ny tany atoerana niara-dia tamin'ny filoha-mpanorona ny Antokotiko Madagasikara sady filohan'ny RMDM amin'izao fotoana izao. Inona aloha no azo atao hoe réaction à chaud azonao ambara taoriana ireny zahatra ny seho ireny? Sotra misy fanontaniana Joël, betsaka ihany ny fitsidiam-paritra nataonay tao anatin'ny bureau politique. Niarahana tamin'ireny tatitry ny parlementaire tany amin'ny faritra maro izay nandehananay ireny. Fa anisan'ny zavatra tena nampiteniny moana tokoa ny zavatra nitranga sy hita maso tao Saobinandriana i Tasomaly. Satria dia mbola voapirofo ihany koa fa voahosiosy hatrany ny zo fototra ny maha-olo-pirenena eto amin'ny tany sy ny fanjakana eto Madagasikara. Ary tsy mba olo-pirenena tsotra ihany koa fa dia filoha-pirenena teo aloha zay manana ny sata manokana napetraky ny lalàna, tsy angatahany zany, tsy takiny zany fa ampiarina satria
ny lalàna mihitsy ny mametraka ny sa tamin'ny mazany filopirenena teo aloha satria dia atairana sy agagana tokoa no nanatrea maso ny zavatra nitranga tao amin'ny fiangonana FJKM Soavinandriana Itasy Somalelady satria dia raha nanatanteraka ny fotoam-pivavahana ny arahana tamin'ireo mpiangona tao amin'ny mpilaminana tanteraka tao anatin'ny fiangonany izahay dia akory ny atairana sy ny agagana raha nivoaka ny varavaran'ny fiangonana fa dia miaramila zandary polisy mirongo fitaovam-piadiana ary mitondra nyreny sarotava sy nyreny le bouclier ngamba ny filazantsika azy ohatra ny sanatriavina hoe olona andeha hiatrikady ka akory ny atairan'ny mpiangona mpino zay nivoaka avy tao anatin'ny fiangonana nahita zany zavatra rehetrarehetra zany nitranga velom-panontaniana moa ny tena hoe fa misy inona ary niarahantsika nahita tamin'ireny oronan-tsara zay narahantsika teo fa dia tsy nisalasala mihitsy ny filoha Marc Ravalomanana nananontany hoe atratym-piangonana very zalano mbola misy toe-javatra tahaka tony ary nanontany ankitsy-po mihitsy hoe fa inona ny anton'izao zavatra rehetrarehetra zao niezaky ny nanazava moa ny tompona andraikitra tonga teo atoerana zay nisoloa ny chef district tena fa dia fanontaniana amin'ny hoe hoaizy ianao rehefa avy eo vao maika nahagaga ihany na eno an'izay fanontaniana zay hoe tena andraikitry ny solon-tena-mpanjakana amin'ny toerana anankiray no anontany ny toerana lea sy ny antondia ny olo-pirenena anankiray zay mizaka ny zo-pirenena ary mbola apetraka eto ihany koa fa manana ny sata manokana mafiloha-pirenena azy teo aloha ary mbola toina tsy piane to ihany koa ary angamba de hoe tsy eny an-dalambe fa mbola tao anatin'ny tokotanympiangonana no ny sehoany zany zavatra rehetrarehetra zany lasa ny fisainana mandinika ny toedrara Joel ary alaim-panany eritreritran'ny hoe ny baiko nomena ve ny diso zany hoe andraikitry ny mpanome baiko zany na aviaiza ny aviny ny aviaiza sa ny mpanatanteraka n'ilay baiko no nanatanteraka an'izany amin'ny fomba zay tsy neritreretiny ahafahana manatanteraka azy satria ireny baiko reny a raha vao miainga avy any amin'ny tompony andraikitra zay nanome azy aloha dia tokony hisy fanadiadiana ataon'ilay olona omena an'ilay baiko na ataontsika amin'ny teny vahiny angambany hoe ny appréciation des situations hoe iza ilay olona aizana ny toerana misy azy inona ny antony ndiany ao amin'le toerana raha voavaly angambany zay fanontaniana anankitelo zay de tsy tokony nitranga ny zavatra nisy tao amin'ny fiangonana omaly satria lay olona nampanirahana an'le iraka zay nanomezana an'ilay baiko dia Andriamatoa Marc Ravalomanana zay nilazaiko teo fa filoha-pirenena teo aloha manana ny sata manokana zay nomeny ny lalàna azy somary tapaka kely ianao Andriamatoa Mpandrindrana zavatra tsy karitry ny olona ihany omaly koa marina fa lehibe ny distrika ao Soavinandriana lay nandray ny baiko sy nanatanteraka an'ilay baiko fa ireo mpitandro filaminana raha mifahitany olona nanatry maso tsy avy eo an-toerana ahoana ny vaovao enonareo tena an-toerana mikasika an'izay satria mbola nanaraka hatratỳ Antananarivo na le fiarakodia na ireo mpitandro filaminana hitantaratra hoe tsy tao an-toerana idiratsika ny antsipriana mikasika an'izay rehefa avy eo Joel fa ny zavatra nitranga voalohany aloha de ny chef district raha ny andraikitra zay sahaniny de fiaratsika malala fa miandraikitra ny OMC zany hoe any amin'ny organe mixte de conception mamola volany zay fanatanterahana ny baiko omeny zay lehibeany zay tsy voafatritsika eto moa zany avaizany baiko no miainga avy any amin'ny lehibeany gendarmerie ve avy any amin'ny ministre ny atitany ve fa ny zavatra hita teo fotsiny kosa dia ny chef district Soavinandriana no nitarika ny délégation nary napetraka mazava mihitsy tamin'ny alalan'ilay officier capitaine nilaza fa ny chef district no ifampitafa sy ifampiresaka amin'ny filoha Marc Ravalomanana dia izay zavatra zay moa no natrehana teo de zay nilazaiko teo hoe raha natao mialolo ny fanadiadiana de hoe iza le olona ho atrehanao aiza ny toerana misy azy ary inona ny antondiany de zay na nitsipihako eto hoe na ny fanaovana an'ilay acte tao anatin'ny tokotanympiangonana ara dia efa nahitanay hoe sy rano satria misy lalàna ny fe azy any reny faritra ao anatin'ny fiangonana ary faritra ny fefy ary ny arahan'ny mpino rehetrarehetra nivoaka avy eo am-piangonana izany zavatra rehetrarehetra zany natrehany maso satria olona tsy nanam-po ny zavatra hitranga no nanatrika an'izy teo rehefa nandeha moa ny fampidiniana de nazava tokoa ny valiteny fa avy ny angona ary andeha ody ary vao maika koa raha nahagaga ny valiteny satria tompony andraikitra reny olona reny
de hoe rehefa izay ara dia mahazo mandeha ianao de mbola mitohy ihany le fanontaniana manao hoe mbola andraikitry ny chef district tokoa moa zany manontany an'ilay antondian'le olona sy ny maniraka azy mihitsy mba tsy ilazanany hoe mandroka azy miala amin'le toerana hoe rehefa izay ary ny tena nanaitra ara dia na de ilay fahalalam-pomba faran'izay kely ary tsy natao satria hoe rehefa hoe nazava ny valiteny hoe andehody a de hoe mahazo mandeha anao raha valomanana angamba le minimum de respect na tsy anao hoe andrematoafoloa ary ianao fa dia olon-dehibe ray aman-dreny izy na natao hoe mahazo mandeha anao andrematora valomanana fa zay moa ny zavatra natrehana nenona teo de anisan'ny zavatra nanina tsy hitalalina amin'iny tsika zany fa dia mbola araka an'le lazaiko teo hoe ireny mbola manapirofo foana fa mbola voahosiosy foana ny zo fototra inona moa ny zo fototra tena voahosiosy anatin'izay dia ny tsy fahafahana mivezivezy aloha satria matoy ianao anontaniana hoe avy aiza anao ka ho aiza dia tsy manana ny zo fototra ahafahanao mivezivezy eto amin'ny tany sy ny firenena ianao ary raha nisy ary natao hoe fanehonkevitra natao tsisy fanehonkevitra natao tao satria dia namaly ny antso na ny fanasana nataony fiangonana FJKM atao soavinandrina ny antony natongavana tany misy fanasana io amin'ny fankalazana ny fahadimapolo amby zato taona zany fiangonana zany zay no karakarain'ireo zanaka ampelezana zay no natongavana tany ary de niara-ny ombombavaka tamin'ny ara-mipino teo niara-nankalazany zany fa dimampolo amby zato taona ny fiangonana zany ary raha nisy ara ny fampandraisam-pitenenana nomeny mpikarakara atao anatin'ny fiangonana dia hazo na marinina amin'ny alalan'ny orantsara fa dia amin'ny mahandraikitra mifananany filora valomanana andraikitra amin'ny FJKM ihany koa no anisany nanangarana azy nitondra fitenenana ho mampanao politika anazy amin'ny firarintsoa amin'izany fa dimampolo amby zato taona ny fiangonana zany tsy nisy lahateny politika na kely arany natao tao eny fa na dia hitataratra tamin'ny lahateny satria dia nandray fitenenana tao anatin'ny fiangonana tao ihany koa ny solom-bavambahoaka voafidy ao anatin'ny distrika ny soavinandrina zay nitenena ihany koa fa manana andraikitra ihany koa izy ao anatin'ny FJKM kanefa dia hita miariary ary ananana ororan-tsara zany fa dia discours politique mitory fiantsina mihitsy ary rano marina kokoa ny lahateny nataony Ramatoa député so ihany moa zany fa ray aman-dreny manana ny maizy azy Andriamatoa Ravalomanana marika dia tsy namaly an'izany fiantsina nataony solom-bavambahoaka nandritry ny lahateny zay nataon'izay satria raha tsy andray fotsiny aho hoe hitataratra tao anatin'ilay lahateny natao ny fiebobona amin'ny alalan'ny fitanisana ny zavatra efa niraisiny andraikitra tao anatin'izany fiangonana zany izahay dia anisan'ny nanatanteraka n'izany terrassement ny parking ary ny tena nanahirana ara dia ny fametrahana teny somary manaraby na zay ny lazaiko teo hoe fiantsina mihitsy ny hoe ianareo zay mandalo dia mba mametraha kely angamba ny teny ohatrany tsy de mendrika loatra ary naverina indroa motsiny izy le izy nakana ny fony pino rehetrarehetra tao anatin'ny fiangonana kanefa araka le voalazako teo tsy namaly an'izany fiantsina zany ny filora vanomanana rehefa nandray fitenenana fa dia namerina mihitsy tao anatin'ilay satria de nisy ny karazana fenkevitra niraisy ny komity mpanatateraka an'izany fankalazana zany ny hoe fahendrena fandeferana dia nasongadina tao hoe ny asa rehetrarehetra tao amin'ny fanomponan'Andriamanitra dia tsy tokony sehosehoana tsy tokony hoentina hiebobona hoe izao ny zavatra natao ka na nisy ara ny fandraisana anjara zay natolotry ny filora vanomanana de tsy mba nitonony na nyresahana tao anatin'ny lahateny zay nataony fa de natolotra ampilaminana ampanginana ho andray tompon'andraikitra mahefa satria adidy atao amin'Andriamanitra zany izy ao ambony ihany ny mahita azy fa tsy lana sekosekona ka hoe izahay nanome an'izao na izahay nanome an'izao zay nataoko teo hoe rehefa nisehony le zava-nisy taty ivelany rehefa avy eo de nalaim-panahy ihany ny tena mandinika ny hoe raha ireny lahateny efa nitory fiantsina tao amin'ny lahateny tao am-piangonana reny ve azo atao tokoa ny tsy ampifandray an'zay zavatra nisy nisy taty ivelany kanefa moa tompon'andraikitra daholo reo eo ny tompon'andraikitra mahomboafidy eo le tompon'andraikitra solotena mpanjakana ny mpitandro ny filaminana zay nanatanteraka an'ireny zavatra reny fa ny zavatra azoko amezana azy angamba Joël de tsotra vohosiosy tanteraka ny zo fototra anana ny olo-pirenena eto amin'ity firenena ity ary indrindraindrindra mbola tsypiako teo ihany ny zo fototra zay faritany lalàna amin'ny sata amin'ny fe manokana ny fipirenena teo aloha
eny ary nazanaty zany a tsy hoe voavoalohany zay no nandeha nanao fitsidihana toerana ohatran'iny moa zany a ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fanondrony zany a no nandalovany kely teo Soavinandriana zao tato anatin'ny herinandro vitsivitsy a manahoana nefa ny fizotran'ireny fitsidihany reny Andriamatompanindrindra nasionala amin'ny ankapobeny. Raha ny fidinana tany amin'ny fotony aloha dia azo lazaina fa tena nahafapo. Ary alaim-panahy ihany koa moa ny tena mahita ny hoe ny fahitana an'ireny fahombiazana any amin'ny fidinana amin'ny fotony zay ataony tanterahany filoha Marc Ravalomanana reny ve no manelingelina ny hafa ka mahatonga an'ireny karazana antsoinjay maro samihafa satria araka ny volazako teo a tsy voandroany na ny tena nay zao ihany koa no manaraka an'ireny fitetezam-paritra reny na iarahana amin'ireo solombavam-bahoaka manao tatitra na ity iarahana amin'ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana ity sasana ny zavatra samihafa nefa ny zavatra tena misy hitana eny an-toerana kanefa izay no mahatonga anay hoe ny baiko mena ve ny diso sa ny fanatanterahana ny lizy mihitsy no misy mandikafilana satria raha mbola ataontsika hoe dispositif alatsiny amin'ny teny vahiny ny raisina manoloana ny etsika ataony solombavam-bahoaka manao tatitra no ampiarina mandritra n'le fidinana amin'ny fotony zay ataony filoha Marc Ravalomanana de diso tanteraka zay nataoko teo hoe tokony misy appréciation ny situation ny ataon'le tompon'andraikitra mahazo baiko ny antony de tsotra tsy famorim-bahoaka ny natao mandritra n'ireny fidinany reny fa filoham-pirenena teo aloha ray aman-dreny midina mitsidika neny amin'ny fotony a na ny vahoaka miasa iny an-tsaha fampitafa sy mifampiresaka amin'ireny tantsaha reny a ary indrindraindrindra fa rehefa midina dia miantsena fa ny zavatra tsy voafevy ao anatin'izay de raha vao midina fotsiny mbola tsy midina ny fiara ny filoha Marc Ravalomanana de mitangorona ny olona tsy misy artiste eo na misy antsoantso hoe mitongava aty fa de avy ny olona mitangorona ary eo matetika ny tanay mihitsy miresadresaka aminy miresaka ary ny ranomarina ary ny vahoaka mihitsy indray no manao tatitra any amin'le filoham-pirenena teo aloha hitarainany ny zavatra iainany fa tsy ny hoe ohatrany nataoko hoe zay ny mahasamy hafa azy ny solombavam-bahoaka ny manao tatitra ny zava-misy any amin'le vahoaka de ny vahoaka ny miaino fa raha ny mandritra ny fidinanay miaraka amin'ny filoha Ravalomanana dia ny vahoaka mihitsy ny azakazaka mitangorona mitaraina dia izy ny miaino amin'ny maray aman-dreny azy amin'ny matompona andraikitra azy eto amin'ny firenena ka mizary manahirana ary tazanay tokoa fa sahirana ireo tompon'andraikitra mpitandron'ny filaminana anatanteraka ny baiko satria raha ohatra ka baiko andrava n'lay fivorian'le olona eo ny atao zay olona tsy navory fa tonga ho azy a de manahirana ihany nanatanteraka an'izay ary nitanay taratra reo moa rehefa aveo rehefa tsy tanteraka lay fandravana n'lay fitangoronan'ny olona satria tsy mijanona ihany koa moa filoha fa lasa mandeha manontany vidim-bary manontany vidin'ovy ary tena mividy mihitsy ary mitondra an'ireny atao voandalana ody fa mandritra an'ireny fiaonany reny ny olona tena tsy azo sakanana mivavana mijaly zay ndre mato filoha ambony be ny vidin'ny vary tsy manana fitaovana hoentina mamokatra tsony zay tsy tamombana ny fandre-pahalemana izany rehetrarehetra zany tsy afaka nampitsofina ianao tsy aheno an'izany zavatra rehetrarehetra zany ary raha mikasika fotsiny an'lay fitarenana mikasika ny fandre-pahalemana dia heninao avy any amin'ireny fitarenany vahoaka reny hoe raha misy mpitandro ny filaminana afaka aetsika amin'ireny fanarahamasony etsika ny rehetrarehetra reny a fa manino reny no tsy ampiasaina ampandry fahalemana ny fiainan'ny vahoaka eno avy any amin'le feon'ny vahoaka zay zavatra rehetrarehetra zay kanefa moa araka an'le voalazako teo hoe sarotra ihany Joël ny tenenana hoe mety tsy mahay a mety tsy manam-pahaizana n'le vahoaka malagasy indrindra fa ny any ambanivohitra fa tsy azontsika sakanana kosa nefa fa dia malala zavatra maro izy maneho hevitra izy satria zavatra iainany andavanandro mikaikaiky izy a fa hatramin'ny ankizy kely satria ny any ambanivohitra tsy zarainy any andraikitra mampalahelo maheno ny fitarenan'ny olona hoe sahirana mandeha mamboly ny ray aman-dreny a de ny ankizy kely mbola eny amin'ny 12 taona 12 taona no asaina miandro ny omby fa ny loza de hoentin'lay dahalo miaraka amin'lay omby angalariny le ankizy mpiandry omby izany rehetrarehetra zany fitarainana ataon'le olona ary manao antsovonjo mihitsy izy hoe mba tokony mba ampiasana reny mpitandro ny filaminany reny a ampandry fahalemana ny any ambanivohatra mba ahafahany zareo tena mifantoka tanteraka amin'ny asa famokarana entiny mampandroso ny fiainany ny faritra misy azy eny fa hatramin'ny firenena ray manontolo zay ny zava-misy natrehana maso tany antoerana Joël karaha milazy ianao hoe manahoana ny voa tena afapo tanteraka zay raha ny fiaonana sy ny fiainona ny tatitra
sy ny fitarainana ataon'ireny vahoaka ireny satria tompona andraikitra ianao eo amin'ny firenena de ilaina ny ahafahanao maheno ny zavatra tena iainany vahoaka ary mahita maso mba tsy aina amina onoony fotsiny satria ny fanaovana politika sy ny fitantanana ny firenena de tsy vitany ambony latabatra betsaka ny zavatra diso raha nitatitra eo ambony latabatra fotsiny no entinao hitondrana an'izany firenena zany fa mahita maso sy maheno ny fitarainany vahoaka ohatrandreny de tombon-dahany lehibe indrindra ho anay bureau politika ato amin'ny tiako Madagasikara izay manatanteraka ihany koa an'ilay fameno maso ny antoko dia ahafahana ihany koa mifampitafa sy midinika amin'ireny mpikambana any amin'ny fotony ireny. Zavatra de tsy de piseho matetika mihitsy ny niseho tany Soavina Andrininy Andriamatoa mpandrindra nasionaly misy afatra hita taratra hoe misy afatra tian'le fitondram-panjakana nampitaina tao aorianan'ireny raha hitsy le izy de hoe aoka izay ty fitetezana faritra ty ahoana ny fomba andikany eo anivon'ny antokotiko Madagasikara an'izay izay afatra izay raha izay tokoa no afatra tia ny fitondram-panjakana ho ampitaina amin'ireny fihetsika izay nylazaiko teo hoe tena meloina tanteraka satria raha baiko nomena ny diso dia anjara andraikitry ny mpanome baiko zay raha ny fanatanterahana an'le izy teny amin'ny terrain kosa no nisy nanao ka antsona hoe excès de zèle na dérapage de tokony ahitsy zay zavatra zay fa raha ireny kosa no entina ilazana no isankanana no hoe tsy mahazo manao fitetezam-pahandratsy nareo de mbola any amin'le resako tany amin'ny voalohany mbola hoentina naporofona ndraiky koa ve zany fa hoanososena ny zo fototra afana maneho hevitra indray neto ndresahana izahay ao anatin'ny atoko politika tiako Madagasikara ary zay efa nijoro atoko mpanohitra de tsy niafina mihitsy hatramin'izay fa dia iteny ilaza ny zava-misy maro na ritsikera izany rehetrarehetra zany nefa dia tanterahanay foana ao anatin'ny ara-dalàna ka raha ohatra mbola ao anatin'ny ara-dalàna ny anataterahanay an'izay rehetrarehetra zay ary tsy ala am'izany izahay de zahay de manao eto fa tsy hijanona mihitsy ny fitetezam-paritra zay ho ataony mpikambana ato amin'tiako Madagasikara na iarahana amin'ireo solombavam-bahoaka zay ianao tatitra araka ny fanao mety gaga angamba ny sasany fa naninona ny solombavam-bahoaka tam'ity tsy nandeha iarahantsika malala fa ao anatin'ny session parlementaire tanteraka ny solombavam-bahoaka am'izao fotoana zao mandinika ny zava-dehibe zay iarahantsika malala fa mbola ho isy ny fampalalana mikasika ny teti-bolam-panjakana taona raiky amby 2024 zay zavatra tsy azo tsinotsiniavina ihany koa zany eto amin'ny raharam-pirenena dia zay ny andraikitry ny solombavam-bahoaka izany akory tsy manakana ihany kosa nefa ny raharany antoko tsy andeha fa izahay bureau politika no mandeha foana manao an'le lazaiko teo hoe le redynamisation du parti ary zany dia tsisy lalàna manakana anay tsy hanao an'izany na koa ny fitetezam-paritra zay ataony fitsidiany eny amin'ny fotony zay ataony filoha Marc Ravalomanana zay nylazaiko teo hoe tsy famorim-bahoaka fa fitsidiana maolo-pirenena amin'ny maray aman-dreny ary amatompona andraikitra efa nitantana ny firenena azy dia ho zahay hoe ao anatin'ny ara-dalàna tanteraka ny anataterahanay anazy ka tsy mbola misy mihitsy aloatra am'izao ny fanapahan-kevitra ka ampijanona an'ireny ezaka efa natomboka ireny misy tsetsasetsa tsy aritra kely Andriamatoa mpandrindra nasionaly avy amina olona indraindray manaraka an'ireny sary ireny rehefa mivoaka amin'ny tambajotra tserasera izy hoe eo amin'ny fitondrana ny antoko tiako Madagasikara zay nitarina Andriamatoa Marc Ravalomanana moa tamin'izany fotoana izany de ahonga ny olona efa ty amin'ny fanoherana ny veonivon'ny antoko tiako Madagasikara mbola misy manao persécution ihany ohatra misy fandeferana efa navoakanao ihany moa le teny teo Andriamatoa Jean-Claude Rakotonirina hoe fandeferana indraindray misy mahita hoe ohatrany be fandeferana loatra le antoko tiako Madagasikara zay hoe mampasifista anazy sa ahoana ny fomba hoentinao manazava an'izay fanamarehan'ny olona zay indraindray tsy nitsahatra hatramboalohany ka hatramin'izao ny antoko tiako Madagasikara nanome ohatra foana ny amin'ny fomba entina nanaovana politika eto Madagasikara na de niarana zany antsonjay rehetrarehetra araka ny resahanao teo hoe fanonganana fanenjehana fanakatsakanana fa tsy nampiova n'ilay foto-kevitra ny joroana zay ny tiako Madagasikara raha mahita ianao ny mpikambana efa tiako Madagasikara teo aloha ka nisintaka na nifindrany amin'ny toeran-kafa de noho ny tsy fananana an'izay foto-kevitra ijoroany tiako Madagasikara zay tsy te ho namany resy ny sasany de mifindra manenjika ny mpandresy fa ny antoko tiako Madagasikara manana ny foto-kevitra ijoroany kosa de nametraky ny hoe misy etika ny fanaovana politika fa tsy hoe rehefa nanongany olona ianao de anongana ihany koa profo toka amin'ny tendany anamaritanay am'izao matoy izahay tsy mikely soroka manamafy orona ny antoko na de mbola ho lavitra raha ny fotoana nisy ny fifidianana
dia fanomananay sady fa izahay kosa amin'ny antoko velona matanjaka ary miaina dia manomana ny fandimbiasam-pahefanana ny alternance démocratique raha olona manomana alternance démocratique de tsy anana foto-kevitra ny nonga-mpanjakana mihitsy ijoroanay zany falemena ve zany a avelanay ho any zay mivoyan'zay foto-kevitra zay fa akanosana fo izay kosa hoe fijoroana ny foto-kevitra mahitsy ary tokony izany a no fototra ijoroana ny anaovana politika eto amin'ity fireneny ity tory fandefena anaraka ny teneninao teo a azo lazaina an'izay daholo izy satria ny zavatra katsahanay mpikambana ato anatin'ny tiko Madagasikara de tsy misy afa-tsy ny tombotsoan'ny vahoaka tombotsoan'ny vahoaka ve ny fanonganana tombotsoan'ny vahoaka ve ny fanenjehana eraka an'izao vanjamody ary nyrasahako teo hoe raha ohatra misy ny laharam-pahamehana andrasany reny vahoaka reny amin'ny lalàna ny fitaraina amin'ireny fitezam-paritra ataonay reny a de eno fa afa ny zavatra andrasan'ireo vahoaka reo mila zavatra miantraika amin'ny vantana any aminy izy fa leo ny adila politika zay no mahatonga anay a raha ohatra ka endrika fandeferana moa ny tenenao amin'ly dia tsy hitsahatra ijoro amin'izany kanefa kosa misy fetra ny zavatra rehetra efa resanay ombenombieny zay misy fetra ny zavatra rehetrarehetra tsy folaka akory ny naresy ny olona mandefitra fa hatramin'io zakany ihany io a fa rehefa hita moa fa mihoatra ny tokony ho izy a de tsy maintsy ho isy ihany a ny karazana faneonany zany tsy fahazakana an'izany antsonjay na tsindrazolena raha tsy laza fotsiny tsika ny zavatra ny seho to anatin'ny fiangonana omaly misy ny ao anatin'ny senitsoratra masina manao hoe loza ho an'izay avy ny fanafitohinana mba azonao an-tsaina moa Joel ianao rehefa tonga am-piangonana mivavaka mibebaka mangataka famindram-po ary matsiaro maivamaivana ianao mivoaka avy ao anatin'ny trano-piangonana nefa de tsorona fa de fanafitohinana zao no nitranga teo ambaravarany mpiangonana ianao etrereto fa andriamato filora arakaravanmanana mivoaka ny fiangonana ny baiboly mbola eny an-tanana no tsenainao a amina basy sy mpitandrony filaminana amin'ny maha-olombelona de tsy misy toyany ianao de zay le nilazaiko teo hoe na ny ao anatin'ny soratra masina raha mametraky ny hoe loza ho an'izay avy ny fanafitohinana io moa anjara ndraikitry ny tsiraray le izy a ka samy mandray ny anjara tandrifiny a am'izay zavatra rehetra tanterahany amin'ity fiainana mandalo ty eny are ray minitra farany angambana Andriamato mpandrindra nasionaly tondranao fanampanazavana mety hoe mikasika ny hotoy anyetsika ataony amin'ny tokona ny solombavam-bahoaka na ihany koa ny fahitanao amin'ny ny zavatra nisy omaly a sy ny mety ho fiantraikany zay eo amin'ny tontolo politika eto Madagasikara anaranatsika fandarana angamba ny fiantraikany efa niseho moa reny zavatra rehetrarehetra reny ary ambety nresaky tsika foana rehefa isaky ny teny ny mpanao politika sy ny indrindra moa ny ao anatin'ny fitoram-panjakana ny milazany hoe mitodika ty amintsika ny masony zao tontolo zao ary de tena mitodika ty amintsika tokoa ny masony ary tsika tsy afaka metrany hoe ity ihany ny azonareo jerena fa ity ny tsy azonareo jereny izany hoe itsika tsy afaka maritra an'izay ty tsika ho jereny zao tontolo zao hoe ty amintsika fa hitany zareo daholo ary ny zavatra rehetrarehetra zany inona ny antony mandeha be ny fitaovan-tserasera am'izao fotoana zao tsy vitsy reo mpiangona nivoaka ny fiangonana fakantsara eny ampelantanany ny maka vidéo maka ny vidéo ny maka sary ary afaka manaparitaka an'ireny any amin'ny tambajoza serasera fomba ary tena fietsika mandratsy endrika ny fitoram-panjakana malagasy manoloana ny maso ny mpandindra raha na hita toerana na ny velany ireny zavatra ny trango amaly reny satria dia fototra iorenan'ny demokrasia ilay fahazahoan'ny olona vezivezy na le hoe droit fondamental ny resahako teo a eo ihany koa ny ataontsika hoe fahazahoan'ny olona miangona fahazahoan'ny olona maneho ny heviny am'izay sehatra rehetrarehetra ahafahany maneho izany rehetrarehetra zany nefa no tazany mpanara-maso ny mpanara-baovao na hita toerana na maneran-tany a manoloana ny zava-misy te omaly reny atsara endrika hitondra vokatsoa ho an'ny firenena ve ny fisina sy ny fahitan'ireny zavatra eny satria araka ny voalazako teo dia tsy vitan'ny mijery sy mitodika ty amintsika izao tontolo zao fa tena mijery atsika alalopy mihitsy ka zay zavatra kely hitany fa mety anointohina an'izany fiandrianan'ny firenentsika eo manoloana n'izao tontolo zao indrindra fa mifampiarana an'izany lalàna fototra iorenan'ny demokrasia zany a dinona marimarina fa anaratsy endrika ny firenena malagasy a manoloana n'izao tontolo zao iza ny manana tombotsoa am'izany a anjarany tsiraray no mametraka ny andraikiny ao anatin'ireny zavatra miseho reny fa ny ato anatin'ny antokotiko Madagasikara de mbola veriko ihany tsy hitsahatra ary tsy ampijanona n'ireo ezaka zay fa natomboka fa de tsara kosa hifaritanay ao anatin'ny izy fa dia ao anatin'ny fanajana ny lalàna tanteraka no anatanterahanay a
an'izay fijidiam-paritra sy ireo fanehoan-kevitra ho ataonay amin'ny alalany fitetezam-paritra zay mbola ho atao mandritry ny fotoana manaraka. Eny are mahasaro zay fa dia mankasitraka anao Andriamato Jean-Claude Rakotonirina nitondra izay fanampanazavana izay tao aoriana zahanyseho tany Soavinandry ny tasy ny farany herinandro teo dia mankasitraka antsika rehetra ihany koa nanaraka ny fandarana dinika ary dia mametraka ny veloma finaritra indray tompo kilasy sy tompoky vavy.